fa mifanandrify amin'ny fankalazana sy ny fanamariana ny fetin'ny mpifankatia moa dia mikarakara lalao ny fahitalavitra ma-TV ny fifaninanana foamoreux andian'ny faharoa indray no aroso amintsika mpifankatia zany any tokantrano any aroso amintsika ao anatin'ity sary ity ny tsara ho fantatra ny fepetra arahina mba ahafahana mandray anjara ao anatin'izay fifaninanana izay. Miarabantsika rehetra ny tokantrano izay manaraka ny fampahalalam-baovao amin'izao fotoana izao mikarakara ny lalao izay natokana ao amin'ny mpifankatia tokoa izay atao amin'ny ekipany ma-TV ao amin'ity taona 2024 ity izany hoe efa nisy ihany moa zany izay lalao izay tamin'ny herintaona ny fo amoureux fa amin'ity izy dia nampiana kely ny anarany izany hoe mandiany faharoa ananjy dia fo amoureux deuxième édition indray no anarana hoentin'ity lalao izay ho karakarainay ity. Ny mahasamihafa anazy tamin'ny herintaona kosa indray ary dia ao amin'ity taona 2024 ity dia natokanay ho fifaninanana eo amin'ny resaka horonan-tsary fotsiny ihany no ho lalaovin'ireo mpifankatia amin'ity taona ity izany hoe manomana an'izay horonan-tsary kely izay zany ianareo mpifankatia rehetra dia noferanay ho 7 sekondra ihany nofetran'izay horonan-tsara izay ho lalaovinareo izay sy asianareo resadresaka ao anatin'izay mazava ho azy fa ravahinareo kosa ira mpitiavana anankiray izay tianareo sy manavaka kosa indray izahay hoe olona efa mpivady ve sa mbola tsy mpivady no afaka amin'ny lalao miaraka aminay fa rehefa mpifankatia ianareo ka mihoatra ny 20 taona dia afaka amin'ny lalao miaraka aminay avokoa izany hoe mpifankatia tsotra na ihany koa efa mpifamofo na efa mpivady eo amin'ilay resaka taona kosa indray veriko kely mihoatra ny 20 taona ho iato afaka amin'ny lalao daholo na mbola tanora na efa zokonjokony na ho andreo efa mahazo taona mihitsy ara tsy mametra ny taona zokony indrindra indray zany izahay raha eo amin'izay resaka taona izay no resantsika dia izay no mahakasikasika ny lalao antsika mandrisika atsika rehetra mpifankatia rehetra andray anjara fa mahafinaritra be ity lalao karakarainay ity izay ihany koa moa dia miezaka ny manakaiky anareo hatrany amin'ny zavatra izay ataonay miezaka ihany koa manome ny tsara sy ny soatrany ho an'ireo izay manaraka anay ho an'ireo izay efa nanaraka anay hatramin'izay sy manaraka anay ho amin'ny ho avy ihany koa dia mandrisika anareo rehetra tongava misokatra anarana dia atero aty ny vidéo anareo mialohan'ny 1 janoary no farafandraisana an'izay sanganasa anareo izay. Eny ary tomboky lasy tomboky vavy ny sary iny ihany koa no amaranantsika indray zany ny pejin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity takarivan'ny alarobia ity mifamehy fotoana eto indray tsika ho amin'ny rampitso alakamisy saorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'izay indray ary veloma.